ny fiangonana évangélika chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany na inona hevitra ny ilainao fanorenana amin'ny fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amreto fitombavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana Mai ho avy zao isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy itsy amin'ny raiky sandona lakely amin'ny 5 sasany arivaka hatramin'ny 9 sasany itsy amin'ny fiangonana Saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 sasany aoka ho adidiko zay rehetra ilainao tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovan'ny fiainanao tsy mitorotsy izy profo zany dia mpifaliana tanteraka ny hoetiko miarabantsika mpijery-tsaina amin'ity an'ity any tenako reveron farandrenarivo miaraka aminao ao anatin'izao fandoran'izao ity mpiandohana dia tiako indray no manamarika anao fa finaritra ny fandarantsika isaoran'Andriamanitra mony amin'ny kasika izay omen'Andriamanitra ny fiainany tsirairay avy amintsika amin'ny alalan'izao fandaran'izao ary isaoranantsika manokana ho antsika izay mandefa ireo karazana fijoroana vavolombelona avy amin'ny fahitanao ny fahitalavitra ny fandaharana moa zany izay rahantsika eto izany maro be moa nareo era Madagasikara ka hatrany ampitan-dranomasina izay manaraka an'izao fandaran'izao ary misaotra an'Andriamanitra eny amikasika Andriamanitra ny fiainanao ary entanay mandrakariva ianao handeva ireo karazana tsy ny antombavaka fotsiny ihany fa ireo indridridrany ireo fijoroana vavolombelona etsika mampahery moa zany ireo mpijery ihany koa ireo havana sy namana tsy tapaka izay manaraka ihany koa ny fandarantsika izany ka raha misy ny fijoroana vavolombelonao dia aza miafahafa manoratra na miantso antaribia na amin'ny SMS na amin'ireo adresy mail na Facebook izay fahitanao moa zany amin'ny fahitalavitra izay ao anatin'izao fandaran'izao izany ary aty am-piandohana moa dia tiako koa manamarika antsika fa anana fotoana mahafinaritra be tsika indrindrany amin'ity volana Mai ity moa zany izay vanim-potoana izay anaovantsika ity séminaire ity hoe avelao adidiko zay rehetra ilainao manana fotoantsika tongava mananjara efa nisy fotoana maro vitsivitsy 3 andro maromaro koa teo aloha teo nanaovantsika izay fotoana lehibe izay ary efa betsaka ny olona izay efa manao ny témoignage na ny fijoroana vavolombelona vokatry ny kasika Andriamanitra azony avy amin'ny ten'Andriamanitra izay niraisina izany ianao koa aza diso anjara amin'izany eny ary avetrany angambantsika dia ampandroso ny mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrick Andrenarivo izay hitondra antsika ilay ten'Andriamanitra izay noko fa hikasika anao indray hanova ny fiainanao hanova ny fomba fijerinao ary hanova ny tontolo fiainanao ray aman-tola izany fa dia mijery finaritra tompoko Sakoba toko faefatra no raisitsika andifa folo dia hoe izy manetreto teny ho anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy manetreto teny ho anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy indraindray dia misy karazana conception diso anatsika mikasika ny hoe ny manetry tena sy ny miavinavina ary matetika aza ny fanetretena indray ny olazain'ny olona miavina ary miavina indray lazay fa manetry tena fa aloha tsika hijery ny ten'Andriamanitra tiako ho hitanao androany fa zava-dehibe ny fanetretena mba tsy hitenenako mihitsy hoe zava-drehetra ny fanetretena tena zava-drehetra sarotra ny fiainany olona miavina ary tena me mafy andro manala ny fanetretena no tena fanalahidy lehibe isandratantsika amin'ny fiainana amen Andriamanitra mame fahasoavana ny olona manetry tena ary manandratra moa ve tsy fifalitsika ny fisandratana mba misandratra ny ampiasana amin'ny fiainana sosialy araboly amin'ny fanompona izy moa tsy maniry fiainana me tsara kanefa tsy zay rehetra maniry dia tsy maintsy manana fa misy zavatra tsy maintsy atao
mba hafan'Andriamanitra mamototra le izy ho anao. Zava-dehibe ny fanetretena. Misy antony vitsivitsy reto aseho akanao ny mazava-dehibe ny fanetretena. Olona andiny fahina teo hoe Jakoba 5:5 manome fahasoavana bebe kokoa izy. Ka hoy izy Andriamanitra manoatra ampiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Indraindray isika kristianina rehefa sarotra ny fiainantsika dia alaim-panahintsika eritreritra fa devoly daholo no mahatonga ny zavatra rehetra. Dia lasa roahana devolim-panakana, devolim-pandrava, izay mibloke ny fiainako, izay manidy ny fiainako, izay manepitra ny fiainako, izay mahatonga tsy mety mandroso, izay mahatonga tsy mety tavavoaka, izay fanamaloto rehetra manakana ravako zany. Natao ihany ty délivrance ity fa mandrapatonga anao frustré tanteraka amin'izay korotana ny saina hoe Jesosy tsy azoko mihitsy fa maninona ny fiainako loatra zany. Ny antony dia tsotra. Amin'ny fotoana tsika miavona dia hoy tamin'ny maraina hoe afaka mandeha vakansa ny devoly fa Andriamanitra maka ny toerany. Satria nataon'Andriamanitra manohatra ny miavonavona izy. Andriamanitra mihitsy zany no mbloke anao ny minitra anao miavona. Tsy devoly tsoka ianao mandroaka devoly izy tsy mihetsika. Andriamanitra tsy inona anao. Dia alaisaratsena raha Andriamanitra ny fahavalontsika. Na sanatria Andriamanitra no mbloke atsika. Izy zareny mety azosika atsona mba hanampy atsika mpanakarena izy sa olona ambony izy fa tsisy olona afaka hampandresy anao rehefa Andriamanitra no mikontre anao. Tena ilaina ny fanetretena. Tsy voatery afinaritra, tsy voatery mora ny manetretena, nefa tena ilaina raha tsy te hisofrira amin'ny fiainana. Tsisy olona tia fijaliana, tsisy olona tia ramaso, tsisy olona tia ambanina, kanefa raha sanadrintsika tsy vonona ny eritena dia miomana fa ho klasin'ny olona ohatr'izany tsika. Ilaina ny fanetretena. Ilaina. Be da be ny zavatra alefa ny fahavalo, hiprovoquena avinavina, ahatonga antsika hibotsina ohatry ny ballon sy hatavy ny avinavina. Manamba tonga antsika mirava. Fanetretena mahatonga an'Andriamanitra manome anao fahasoavana. Ahoana zavady? Fanetretena. Andriamanitra manohatra ny mpiavinavina. Hoy ihany izy amin'ny andinin'ny fahena eo hoe fa manome fahasoavana izy bebe kokoa. Manome fahasoavana. Telo akekinao. Dika zany ny fahasoavana dia zavatra omenanao. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Tsy mba mahafinaritra anao ve mieritreritra hoe misy zavatra tsy ho vitanao mihitsy nefa omenanao ny havita azy. Misy zavatra tsy possible mba ho anananao za mihitsy nefa omenanao ny anana azy. Fahasoavana. Be da be ny olona miady mafy mba hanatokantrano tsara. Zay mahatonga sasany lasa sarom-piaro. Miasa mafy ohatry ny omby manenjika ny tery ty mba hana sitrany le zaza mba mianatra ny fianarana tsara. Sitrany mba mitafy tsara ohatry ny zanabahoaka rehetra. Mba mahafinaritra ao an-trano. Feno tsara. Tsy izy rehetra miasa mafy no manana fiainana tsara. Tena marina zany. Be da be no mitady azy. Ary manana ny qualification tokony azahoany azy. Fa indraindray ny olona mampome mahazo le toerana tedavina. Satria fahasoavana io. Engany atakatra ianao androany. Fa raha mba irinao loatra ny mba hanina zay tsy tokony hanananao, sy havita zay tsy tokony vitanao, eno tsara tsy voatery diplôma tsy maintsy afahana manana azy. Manetretena dia omen'Andriamanitra fahasoavana bebe kokoa ianao. Fahasoavana bebe kokoa. Ny fiangonana Evangelique Chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao. Aoka ho adidiko zay rehetra ilainao. Na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao sady na inona. Hevitra ny ilainao fanorenana amin'ny laoniny, fananganana, fiovana, vahaolana, fanasitranana. Na inona ilainao
andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao. Manasanao ary izahay ho avy amin'irety fotoam-bavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana Mey ho avy izao. Isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandoana lakely amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 9 sasany. Etsy amin'ny fiangonana Saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany, larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 sasany. Aoka ho adidiko zay rehetra ilainao. Tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovan'ny fiainanao sy mitorotsy izy porofo zany. Entomboka isa naranao zafady? Madeleine ny anarako to. Ina zavatra narary anao? Miakatra foana ny tensioko dia marary foana ny lohako dia teo vao ny zavatra ny voto be teto dia avy mivavahana teo tonga dia sitrana. Taiza nisy ny vonto? Teto ohatran ny zavatra ny voto be izany teo dia sitrana tsisy. Dia tsy hoatsola izy zao. Ny arolohanao le mavesatra foana afaka? Afaka tanteraka. Afrianao narary ny tension? Rotona. Rotona. Zao ianao sitrana? Sitrana tanteraka. Alleluia dia teka ho an'i Jesosy tsika. Eny ary noko tanteraka fa dia tena nahery ny fananao ary nanana fomba fijery hafa mihitsy ianao sy indrindrindra niakatra ny finoanao ninga tamin'ny ten'Andriamanitra izay ndrenesinao ary isaorantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manokana izany sy mino fa ireo témoignage na fijona vavolombelona izay ny raisinao koa dia afaka nanokatra masom-pananao misimisy sy mpiakatra ny fanantenanao sy ny finoanao fa Andriamanitra mbola afaka miasa ary afaka hiasa koa amin'ny fiainanao izany. Eto mpamarana moa dia tia-patsiahanao fa manana fotoantsika isaky ny alahady etsy amin'ny fiangonana chaîne moa zany etsy Andohana Lakely Rex Siritsy Andohana Lakely. Misy fotoanao ary efa hitanao angamba ny fahita lavitra eo ny fotoana sy ny fidirana rehetra mampirisika anao tongava satria zava-dehibe ny fahafanao tonga ao mba ahafanao mandray ten'Andriamanitra mba ahafanao mahita kasika-Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ary raha toa ianao moa eny amin'ny faritra manodididina ny Atsimondrano dia manana fotoana koa tsika ny isan-kalahady etsy amin'ny chaîne Tanjombato izay etsy akaiky ny raha ohatra moa zany ianao eo amin'ny tetezana Tanjombato dia eo amin'io tetezana Tanjombato ianao dia mahita plaque izay misoratra hoe chaîne Tanjombato dia manaraka niny taridalana izay atorony iny ianao dia ao aloha kely ao ianao dia hoentiny amin'ny fiangonana chaîne misy trano fotsy be ao izay misy sarina mivady dia ao ny fiangonantsika izay fiangonana chaîne Tanjombato izany misy taona any isan-kalahady ihany koa tongava mananjara amin'izany. Jesosy Kristy dia voalaza amin'ny Baiboly fa tsy miova omaly any heure mandrakizay. Ary ny zavatra mahafinaritra dia izao Baiboly milaza fa Andriamanitra mandrakizay izy, tsy mba mety reraka izy, tsy mety antitra izy, tsy mety sasatra izy ary tsy takatry ny sainany fisainany sy ny heriny sy ny fahendreny mandrakizay. Dikan'izany dia izao mbola tsy reraka Andriamanitra ka tsy afaka miasa tsony fa mbola afaka miasa izy, afaka miasa amin'ny fiainanao izy, afaka miasa amin'ny zavatra rehetra sehatra misy ny fiainanao izy ary afaka soa fiainanao amin'ny lafiny rehetra mihitsy izany. Ka mampirisika anao tongava mananjara amin'izany ary inoko fa tsy afaka ny tsy ova izany ny fiainanao. Ny fiainanao inoko fa efa mety be dia be ny zavatra nitranga sy niova fa Baiboly milaza vozy hoe fahasoavana na ampifahasoavana voninahitra makamy voninahitra. Eny ary fa dia izay moa fandarantsika androany tenako reverend Farandrenarivo moa niaraka taminao tao anatin'izao fanoloran'izao ary manantena ahitanao anaty fandarantsika amin'ny fotoana manaraka indray izay tiako anasanao koa ny mpijery hafa ihany koa na ny havana koa ilazao ny fandarantsika mba ahafahantsika miaraka mahazo tombontsoa anatin'izao fandaran'izao. Raha misy moa vavaka, raha misy koa moa karazana fijonoana vavolombelona vokatry ny nandraisanao zao fandarantsika zao dia aza mihafahafa mifandray aminay amin'ny olona aratarby izay fetanao io sy io adresse mail na Facebook izay hitanao fahita lavitra ao ihany koa izan'izay fandarantsika va dia samy mitombo ao fahasoavana tompoko. Ny fiangonana Evangelique Chaîne dia manolotra fotoam-bavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany na inona hevitra ny ilainao fanorenana amin'ny laoniny fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao. Manasanao ary izahay ho avy amin'irety fotoam-bavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana Mey ho avy izao. Isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandoana lakely amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 9 sasany. Etsy amin'ny fiangonana Saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany, larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 sasany. Aoka ho adidiko zay rehetra ilainao. Tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovan'ny fiainanao
tsy mitolotsy izy profo zany